Vonona États-Unis anampy an'i Madagasikara amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana ny ranomasina sy ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina izay aina hiparitaka. Tenin'ny ramatoa Pierangelo, maso ivoa Amerikanina izay nitsidika ara-pomba fanajana ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny Jeneraly Rakotonirina izany voaresaka ny rototo teto ny safidin'ny raisiny Madagasikara manoloana ny ady any Ukraine izay nitondrany ny ministry ny fiarovana fanazavana. Madagasikara dia manana ny fiandrianam-pirenena ary ny firenena Amerikana dia manaja ny fiandrianam-pirenena Malagasy ary tsy manotohana ny fitondratsika ny lalak'izorantsika eo amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana iraisam-pirenena zany ary zany dia saorana tokoa ny masovy Amerikana izay manambara fa tsy eritery tsy misy tsindritsindry avy eo amin'ny firenena Amerikana mikasika ny lalak'izoran'ny fanjakana Malagasy eo amin'ny fivoarany raharaham-pirenena fa manana ny halalana tanteraka Malagasy Madagasikara eo amin'izay fandraisan'ny hevitra mikasika ny fahitany ihany koa. Tsy ela kory izay États-Unis dia nanome vola fanampy ny 3.20 miliara ariary na 20 tapitrisa dolara anatsarana ny fanjariana ara-tsakafo any atsimo sy andrefan'ny Madagasikara. Izay no nentin'ny ambassador Pierangelo nilaza fa ho fanamaivana ny fiantraikan'ny ady any Ukraine amin'ireo firenena marefo toa ny Madagasikara ny vola fanampiana tahaka izany. And in fact, we announced extra money. Ary tsara ihany koa ny manamarika fa io vola fanampiny izay nomena io dia ahafahan'ny Malagasy, ny vahoaka Malagasy miatrika ny fiantraikany tsy fanjariana ara-tsakafo izay azo lazaina fa vokatry ny ady izay misy any Ukraine amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 770 tapitrisa dolara moa no vola fanampiana avy any États-Unis ho any Madagasikara nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramintsika amin'ny teny izao hoentin'ity firenena dehibe ity manambara fa mitohy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tota.